fa ijery kosa an'ireo vaovao avy any amin'ny faritra isika any Mahajanga mbola tsy mivatanteraka ny olana eo amin'ireo mpianatra ao amin'ny universitény Mahajanga na dia efa nandalo fotany antoerana aza ireo tompon'andraiky mpanjakana ambony nambaran'ireo mpianatra mantsy fa tsy voazy ny fampiarana ny fehi-kevitra izay noraisina. Taoriny ny fehi-kevitra noraisin'ny ireo ministera folo sy ny prime ministre teo aloha maire Belgique dia nanaiky ny voaka ampilaminana tao amin'ny campusny Ambondona ihany ireo mpianatra ary napetraka vojomaika eto amin'ny CG Tsararano. Mazava ho azy aloha zany ny tolona ny mpianatra ty universitény Mahajanga aloha mbola tsy mitsahatra ary mbola tsy mifaragna amin'izao fotoagna ka mahakasika ny fialagna tary amin'ny campus Ambondona mangamba tsapatsika fa nisy ny résolution nindesin'ny chef du gouvernement Andriamatoa au maire Belgique zany tamin'ny fotoagn'androny taty maison de la culture nagnambarany fa tokony hiala am'tragno ny mpianatra 72 heures ary après 48 heures ny ialan'ny mpianatra am'tragno tokony nivoaka ny liste ny tragno izay avoaka ny administration nandefitra zay mpianatra niala ampilamina nefa am'izao fotoagna efa mandeha une semaine et demi mbola tsisy ny liste mivoaka zany hoe zany feny tsy voahaja antsakany sy andavany zany ny résolution zay napetraka ny premier ministre teo aloha mikasiky universitény Mahajanga raha momba ny raharahany tragno eo koa ny raharahany bourse nanambara ny premier ministre teo aloha fa ny mpianatra rehetra dia mahazo bourse ho an'izay tokony hazo zany nefa am'izao fotoagna ny universitény Mahajanga mandeha any amin'ny 200 mahery mpianatra tapahan'zareo bourse lazaigny fa hoe mpigrevaka tsy tokony mahazo bourse. Mijanona mpanaramaso fotsiny izay eo Andriamatoa Saïdy Ahmad Jafara lehiben'ny faritra Boeny izay nandresy lahatra ireo mpianatra mba hivoaka ampilaminana fa tsy andraikitraiky kosa ho izy ny famerenana ireo mpianatra ireo any amin'ny campus. Marina tokoa moa tsara milaza amintsika fa nisy ezaka ataon'ny fitondram-panjakana mikasika ny famahanany olana amin'ity problème université ity. Ina ny fandehanan'ny Andriamatoa premier ministre dia nomen'ny délai 72 heures izahay natanteraka amin'ny famoahana amin'ny mpianatra. Nefa tsara milaza amintsika fa ny famoahana amin'ny mpianatra tao dia natao tao anatin'ny filaminana tokoa. Zary zay ny zavatra napetraka ny Andriamatoa premier ministre hoe ny fitonina ny zavatra tadiavintsika amin'izao fotoana zao. Ka tokony atao anatin'ny esprit zay fitonina zay daholo ny zavatra tao mikasika ny famahanana ny olana université. Zay no mibana tato an-tsainay raha nanao an'io zavatra iny. Niezaka zay nanatona ny tompon'andraikitra na eo anivon'ny université zany na indrindrindra koa ireo mpitarika ny mpianatra gréviste teny amin'ny campus. Ny afarany niotra 72 heures ny zavatra natao farany nivoaka ihany ny mpianatra taty aorina andro vitsivitsy taty aorina nivoaka ny mpianatra tary amin'ny campus universitaire ary tsy nisy korontana tsy nisy fampandehanana ny miaramila tany fa nivoaka somatsara fa ny zavatra nangatandreo mpianatra reo koa satria be dia be zareo tao dia nitoerana ametrahana azy zay ny natonga anay nametraka an'ireo mpianatra reo tao amin'ny CG Tsararano izay tsy lavitra ny campus universitaire ihany misy an'izay. Ahina araka izany mety hitrangan'ny korontana indray rehefa tapitra ny fotoana hipetrahany ireto mpianatra reto eto amin'ny sekoly ity raha toa ka mbola tsy tavaverina any amin'ny campus Ambondona izy ireo.